Vaovao eo amin'ny tontolon'ny fananantany nafana androany ny tetsy anoloana ny birao an'ny fananantany tetsy Anosy. Nisy tokoa masy ny andian'olona izay nanao fihetsiketsehana ary voatery nikatona mihitsy moa ny birao an'ny fananantany androany noho izay antony izay. Nisy androany ny hetsika izay nataon'ny vondron'olona teto anoloanan'ny biraon'ny fananantany Anosy, hetsika izay nidiran'ny Hémorragie an-tsehatra nilanja sora-pavety nanakina mafy ny tompon'andraikitra misahana ny fananantany izy ireo. Anisan'ny fitakian'ny mpanao fihetsiketsehana ny hanomezana titra ny tany eny Antanan-drano Ilafy ho azy ireo. Maro zany nalainy fanjakana frantsay tamin'ny 1954 hoe utilité publique exproprié zany zahay tamin'ny 1er février 1954 raha tena dinamo tamin'le arrêté-na ny expropriation io dia hoe herintaona milany azy ametrahany ambon'le pylône ireny zany satria zavatra momba ny resaka reception resaka télégraphe sans fil saika apetraka teo zany tapitra ny fehitaona tsy misy ninino fa nidépassen'ny teknôlôjia dia tsy misy le télégraphe sans fil dia ny fahasandravanay moa teo dia nambony teo foana ihany zahay tsy nanala mihitsy ny fanjakana. Théorie taitra zay 2004 eritreretinareo zany entre 1954 et 2004 dia titré amin'izany orinasa nataony fusion natambany lasa tany anankiray dia lasa tany anankiray dia nataony hoe central récepteur stimade titre 6336 b taitra kosa zahay ary nangataka tany amin'ny fanjakana hoe fanjakana malagasy sika vao avy nandimba fanjakana frantsay nareo avereny ny taninay fa sady tsy nisy an'le travaux d'utilité publique le izy migaga zay fa lasa ny orinasa hafa le taminay zay ohatrohatran'izay zany le famotinana dia niady fitsarana mihitsy noho ny avy eo fanjakana dia nilaza mazava tsara talohan'ny clôture ny privatisation kana tsy nibodiny taninareo zay fa io ara ny taninareo dia lasa talia aminay nangataka zay titre nahazo titre ny héritier tamin'ny 2005 tompoko reo héritier le olona noroana tamin'ny tany tamin'ny 1954 enonareo teo angamba rehefa mifampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra tato zay hoe gaga zay vao tonga indray ny 2010 dia lasa ny orinasa. Vokatry ny fihetsiketsehana nataony mpandovan'ny tany teny Antanan-drano dia voatery tsy maintsy nanidy varavarana ny sampana samihafa momba ny fananantany teto Anosy. Maro araka izany ny olona andraranteny antoerana noho tsy maintsy niverin-dalana. Zay fa tsy nafatra ninina fa vaovao mikatona ny tratranay androany zay nafarany akaty raha fitsindray za zao everina tiky eo rehefa mikatona karakara taratasy mihitsy zao dia voatonga eto dia mety rehefa dia tsy hitako izay atao fantatra le zao rodina vao sokatra na rodina. Noho ny antony ara-pandrindram-pahalemana ihany koa naraka ny nambaran'ny Tonivon'ny Sampandrarahany fananantany no tsy maintsy nandinany biraony androany miankina amin'ny fivoaran-draharaha no iverenany asan'ity sampan-draharaha ity.